miova ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao a miova manaraka an'izay ihany koa ny zavatra misy sy iainan'ireo renim-pianakaviana mitokatena na mizaka tena eto Madagasikara izay isan'ny vehivavy manano tena sy mizaka tena izay a raha ny fanadidinana atao dia mitombo arakaraka ny zava-misy ny fahasarotana fiainana ihany koa ankehitriny. Ny mahakasika an'izany ataontsika hoe vehivavy mitokatena, vehivavy manano tena, vehivavy mizaka tena izany indray a no entina aminao atao anatin'ny fandarana alalino. Raha ny fanadidinana atao mantsy dia maro izy ireo, saingy rehefa miresaka vehivavy isika dia any amin'ny zony vehivavy a sy ny tokony isitrahany zareo izay zony izay sy ny fanampiana azy a iroborobo amin'ny sehatry ny asa matetika no voaresaka fa tsy miresaka ny ady mafy sy ny fiainana atrehan'ireny vehivavy manano tena sy mizaka tena ireny. Izay no entina aminao atao anatin'ity fandarana alalino ity a fijoroana vavolombelona, fitantarana ny mafy sy ny mangidy a iainan'ireny vehivavy ireny amin'ny maha renim-pianakaviana azy. Miarabanao ary tonga soa atao anatin'ny fandarana alalino ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Hatreto tsy misy vaovao manokana na antotanisa mazava mikasika ny vehivavy manano tena eto Madagasikara. Ny any voaresaka matetika rehefa misy fanadihadiana na tatitra atao dia ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny fiarovana azy ireo. Voalaza nefa raha ny tarehimarika farany fa mahatratra 50 faingo enina isan-jaton'ny mponina eto Madagasikara no vehivavy. Maro amin'ireo vehivavy eto amintsika no manano tena, na io ny safidy manokana na tsy fidina. Andaniny misy ireo vehivavy safidy manokana sy nanapa-kevitra hanano tena, ohatra amin'izany ireo manana andraikitra lehibe amin'ny fiarahamonina, mpitarika, mpikaroka, mpampianatra sy ny sisa. Vehivavy mizaka tena amin'ny ankapobeny no fiantso azy ireo. Ankilany misy ireo vehivavy manano tena tsy fidina noho izy ireo mativady na ny sarabady ka tsy maintsy miatrika ny fikolokoloana sy ny fitantanana ny fiainany sy ny ankohonany. Ireto farany matetika no antsoina hoe vehivavy manano tena. Araka izany tsy tokony hafangaro ny vehivavy mizaka tena sy ny vehivavy manano tena. Ny dikany hoe vehivavy mizaka tena dia vehivavy mahaleo tena na vehivavy afaka miankina amin'ny tena ataony sy ny herin'ny tenany. Izany hoe tsy miankina amin'ny hafa na tsy hoentin'ny olona hafa manokana fa afaka manao sy mibaiko ny fiainany amin'ny fomba mahaleo tena. Amin'ny ankapobeny mifandray amin'ny fahafahana, fahalalan-tsaina sy ny fahavononana ny vehivavy iray manao izay rehetra mety ho an'ny tenany ary manana ny heriny ara-bola, ara-tsaina, ara-piarahamonina mba hiatrika ny olana sy hitondra ny fiainany. Samy hita eto amintsika avokoa ary mitombo isatrana na ireo vehivavy manano tena na ireo vehivavy mizaka tena. Raha ny fanadihadiana natao, vehivavy mila fanohanana, mila fanampiana amin'ny fikarakarana ny zanany ary mila fampiononana ara-panahy ny ankamaroan'ireo vehivavy manano tena indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ity renim-pianakaviana ity ohatra 20 taona izy izao ary mila izany fanohanana amin'ny lafiny rehetra izany. Efa 10 taona nanambady izy, niteraka roa ka tsy maintsy nisaraka tamin'ny vadiny noho ny herisetra sy ny vono niatra taminy. Nanambady nandritra ny 10 taona dia nisaraka izay sisy teo amin'ny tapataona teo izay dia za anatin'ny isaranay dia za vonoa foana ambananay vy maranitra za na dia vonoa foana maratra foana ny vatako anaovana anahy afa-jaza mihitsy ary dia ny tena anatin'ny andanako aty zany hitako ny zoaka satria za manana zanaka roa manaraka anahy dia izay manana fananana izay nefa tazominy anazy iray ihany ny fananana nefa izay sisy niarany ary dia maka ny anjarako any aminazy mananay kisoa vary rehetrarehetra anananay nefa za tsy menina dia tapa-pandraitra anankiray ary. Araka izany nanatona teny amin'ny trano ary zo andotam-penaka izy hitaka izay zo ananan'izay. Manana zo tokoa ny vehivavy ao anatrehan'izany hoy ny tompony andraikitra. Manana zo feno izy raha vita soratra ara-dalàna ary manana zo ireo zanany raha tsy vita soratra ara-dalàna. Manana zo ilay vehivavy satria ohatra hoe mivita soratra ara-dalàna izy fa miloza ny vadiny, izany hoe mbola tsy vita ara-dalàna
teo anivon'ny fitsarana zany ny fisaram-panambadiana dia manana zo mihitsy izy mangataka ny antsoina hoe fandraisana anjara amin'ny raharaha-tokantrano izay voalaza lalàna mahakasika fanambadiana izay zavatra izay. Raha ohatra fotsiny izay koa hoe tsy vita soatra ara-dalàna zareo fa nyloazan'le olona niaraka anazy zany izy dia nefa zareo niteraka eo dia mipetraka an'izay le hoe ny zoale zaza no arovana fa tsy ny zoale vehivavy. Manana zao isitraka ny antsoina hoe solon-tsakafon-jaza ny zaza amin'izay fotoana izay. Ny tsara marihana fa ny Madagasikara dia manan-karena lalàna ahafahana miaro an'izay toetra-javatra izay, fa ny olana fotsiny ny tsy fahafantarany tsirairay aby mahakasika izay fisilalàna izay. Misedra ny mafy ireny vehivavy mananontena ireny ka raha tsy teo ny fankahirezana sy ny fanampiana azy ireo izay dia ny tanondrika sy ny tsokadidy. Ho an'ny ity renim-pianakaviana ity ohatra, 7 ny zanany, indrony laozam-bady izy ka ny fananany finoana sy ny fitiavana ireo zanany ireo no hery lehibe nampitraka azy hiatika ny fiainana tao anatin'ny sarotra nandritra ny taona maro. Dia hoe 10 lany zokony io zanako vavy io dia bevokany 3 volana any nariny. Izay teneny hoe raha ohatra ozy izy ka bevoky ianao dia tsy manambady anao, fa raha tsy bevoky ianao dia mijanona manambady anao ay le vehivavy anankiray tany efa bevoka le sipany. Dia za moa ny teny hoe rehefa iny tianao dia za andefa za tero any amin'ny ray aman-dreniko. Dia izy moa tsy nanatitra anahy fa ny ray aman-dreniko no nakanako teny amin'izy an'zareo teny amin'ny ray aman-dreniny, izany hoe nakanako niaraka tamin'ny entako rehetrarehetra zany. Zay no saranay. Dia atreo amin'io dia mandra-pahaterako izy tsy niantoka an'io zazy io. Dia tao anatin'izay nandritra ny 3 taona teo zany ako zany mba niandra izay hoe iverenany, dia tsy miverina mihitsy izy sady tsy niraraha. Misy fotoana moa narary mafy le zanako farilakely dia nitsabo an'io, tena hoe nitsabo an'io fa ny tongony ambany angeza be, ny tapany ambony miketriketrina ny lohany ngeza be, tsisy afantarana azy hoe zazakely intsony. Dia izay zany tena hoe situationko manokana tondrako azy. Dia kazo moa sorana n'Andriamanitra fa sitrana soa mahatsara ihany le zaza no fikarakarana sy ny vavaka sy ny fitsaboana izay natao nampiarahana daholo. Dia tao aorian'izay nanambady teraka an'izy anankitelo, mena-dany ray ny zandrin'izy enina mena-dany, izay masivy an'le zanako. Dia lasa tany ray izy rehefa hoe nalaina zany andao izy tsika tokantrano fa velao izy enina mena-dany hijanona amin'ny ray aman-dreninao dia za tsy nanaiky. Zanako tsy maintsy miaraka amiko, tia ianao dia mijanona miaraka amin'ny zanako tsy tia ianao dia lasa ianao. Dia kanjo lasa moa izy donc tsy tia izy zany matona andeha. Dia nanomboka feno teo zany nanomboka nitezako an'izy mena-da izay isaorako amin'ny tompo aloha fa tafitako tamin'ny fianarana daholo izy. Fa anakirolahy 3 mirahalahy zany zareo no niabandona teo amin'ny classe de 5e zareo no niabandona, izay tsy anaratsy fa izay anampy anao amin'ny fitadiavana. Ny anankiroa nalalabaka ny voalohany sy ny fahaefatra ny nalabaka, dia ny faharoa sy ny fahatelo sy ny fahadimy zany izay niabandona izay. Ity renim-pianakaviana ity ihany koa avy niteraka ny zanany fahaefatra izy noho ny laozam-badiny. Mafy ny sedra nolalovana hoy izy ka nahafahana ny taiza sy nabe ireo zanany ireo. Nanambady azy zany dia ny zanakay efatra amin'ny rahalahy dia izy lasa tamin'ny Mahajanga. Dia tamin'ny mbola efa velony mamako zany dia mandefa vola izy dia za tsy manan-kara-panondro. Dia mamanay mandeha ny volany amin'ny poste dia no eniny hoe maty mamanay, tsy nandefa vola intsony izy. Dia za zany namelandreo zanako ireo tombrika, karaha manasa lamba, izay namelomako azy. Dia ny ankizy aloha nisonta nentina ny tombrika dia zao zay mama tsy tombrika intsony fa marary ny lohanay fa izay dia karama, ay nareo ny karama dia no gardien Analakely izay mbola majinika. Dia nandroso le bebe izy, dia le bebe moa izy dia nanao meritra amin'izay izy manao vatosoa, mameritra vatosoa tao Analakely. Dia avy eo moa izy zany dia matsady manao gardien amin'ny vazaha. Dia mama izy aza mikarama tsonga izy, za tsy mety mikarama tsy mbola mahavita. Dia za mbola manao tsikelikely ihany.
dia ny ankizy moa fa ny lehibe izy zany a dia zo izy zany zao matsapa fa manambady daholo. Ho an'ny malagasy ny ray aman-dreny atrano matetika no manampy ireo zanany toto fahasairanana na efa mitokantrano aza ireo zanany ireo, tsy voatery ho fanampiana ara-bola fa indrindra fanohanana ara-pihetsepo sy ara-tsaina ary koa ara-panahy. Ny ray aman-dreny no manolotra fotoana sy toerana ho azy ireo miaino ny fitarainany. Ankoatra ireo ray aman-dreny dia mifanohana sy mifanampy ihany koa ny pirain-tampo. Satria zany atsapa hoe tena niady rery kanefa ny Andriamanitra tsy namela rery. Tany zao misy zoko vavy keo fa bebe taona fa antsantsako izy dia zay rombo mifampiresaka fampahery mandao ivavaka dia izy mazoto mivavaka izy mandeha zay dia miaraka amiko izy mipetraka eo zay dia miaraka mipetraka eo zay roa dia mifampiresadresaka eo zay. Dia raha ny fiainana taloha ndraiky fa masina fa zany hoe manompan'Andriamanitra dia ohatrany tsisy dia sorana aloha Andriamanitra voalohany indrindra. Ho an'ity renim-pianakaviana ity efa 20 taona lasy zay no maty ny vadiny ka nanano teny izy tao anatin'izay fotoana rehetra izay. Tombony ho azy ny fananany asa tamin'izany fotoana. Mariako aloha tompo fa za tena olona mivavaka ary miako po amin'Andriamanitra dia izao tsy kivy ahako zany raha natoka hoe nisy ara nyfalasanan'ny vadiko fa tsy maintsy niezaka amin'ny fehitrehako zany ny tokantranoko. Tsy naharesy lahatra ntsony hoe hanambatoko sarotra be zany satria zay efa manana an'le zanakay dia raha tamin'izany andro zany raha toka hoe nanambady indray fa roa mety hiteraka le sarotra nefa ny asy le vesatra tamin'le teo aloha zany mbola teo ankohonako dia tena teny mihitsy fa za zany rehefa lasan'Andriamanitra mivadiko dia efa mipetraka ary tena vonona ny hoe hijanona manano teny. Ny tohana ara-bola aloha zany tsy nisy fa tamin'izany moa mbola tena tao anatin'ny fatanjahako dia niasa tamin'ny voalohany aloha niasa tao amin'ny CDA dia vita ny asako tao dia niverina indray zany niasa teny Ambatomainty zany tamin'ny Torimady dia niala tamin'ireo zany dia tonga dia tato amin'ny fokotany. Miasa ao amin'ny fokotany Ampefilo Ambodidrano izy ary mbola ao hatramin'izao. Tsy misy tsy mahafantatra azy ny mponina noho izy efa ela ny asana teo anivon'io fokotany io. Fanambiaina ny vehivavy manano tena na ireo vehivavy mizaka tena isan'andro ny mahareny azy, ny mahampanabe azy ary ny mampandrara azy satria tsy maintsy mitady vola hamelomana ny ankohonana. Tsy mitaraitana miepaka izy ireo noho ny fitiavany ireo zanan'ireo. Isan'izany ihany koa Ilina Olivia, vehivavy mizaka tena. Voalohany indrindra aloha dia motivation anankiray ny zanako. Zany hoe ireo zanako ireo ninina zavatra ataoko aloha dia ny atafitan'ilay zanako aloha izay ny priorité indrindra ny fiainako. Ireo ny harena, ireo no reharehako any harena. Ninina situation na mpa-mère célibataire na maty vady io na saram-panambadiana io na ny safidiny tsy hanambady ihany koa. Dia izay aloha zany motivation voalohany. Mila manana tanjona isika, mila manana hoe inona ny objectif. Ekena hoe mety reraka ianao, ekena hoe manao erreur ihany koa fa ny fanaovana fahadisoana nefa tsy midika hoe tsy afaka hiarina intsony amin'ny fiainana fa iny ary entina handraisana anatra kokoa, entina handraisana lesona ahafahana miatrika no avy rehetra. Nanangana fikambanana nampiana ireo vehivavy mizaka tena tahaka azy izy. Tanjona ao anatin'izany ny fifampizarana, ahafahana miatrika ny fiainana sy ho fanovana ny fomba fijeriny ny fiarahamonina. Matetika mantsitsika eny anivon'ny fiarahamonina dia be dia be ny fomba fijery hoe rehefa mère célibataire ianao dia raha mère célibataire ianao miaingo ohatra dia hoe misy papasosy ao ambadika iny. Raha mère célibataire ianao ohatra dia hoe reny mangalatra fadin'olona itsika ohatran'izay mihitsy le satria izay mihitsy le fomba fijery ny fiarahamonina. Izay indrindra no antony izay indrindra no antony na tonga anaina nangana fikambanana hoe ho avondriny reto mère célibataire reto ho ampiseho mihitsy hoe manana ny valeurany izy. Le izy moa zany tsy hoe avondrina fotsiny fa misy andraikitra maro ao anatiny, misy formation izay omena an'zareo, misy fianarana hoe misy fampianarana hoe ohatrany ahoana fomba hitondranao ny fiainanao en tant que hoe enao mère célibataire. Mère célibataire sady père enao mère andikan'izany dia mila ampianarina zareo, mila taritina zareo. Misy efa ao anatin'izay fa ny sasatsasa mbola tsy ao anatiny dia mila taritina an'izay hoe ahoana ny ataonao mba ahafahanao miatrika, mba hanananao an'izay hoe tanjakara-tsaina izay indrindraindrindra hiatrika no avy rehetrarehetra fa tsy ho voafehan'ny fijeriny fiarahamonina, tsy ho voafehan'le hoe rehefa mère célibataire zany dia
dia tsisy olona afaka faneraserana, tsisy olona afaka itiana ohatrany hoe lasa cadre be anatin'ilay hoe mère célibataire. Or nefa tsy izay antony tena nananganana ilay fikambanana fa tena hoe afahana mampisepanouir mampivelatra andreo ankizy ireo amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Amin'izao fotoana maro ireo renim-pianakaviana risy lahatra miditra ao anatin'ny fikambanana. Maivana kokoa ny vesatra mahazo ny renim-pianakaviana manano tena na mizaka tena raha misy fifanampiana sy fifampizarana ary koa fifanohanana. Ataoko hoe ny 75% an'ny fiainana rehetra eo tanany vehivavy daholo. Ny mère célibataire nefany mbola plus n'izay zany zavatra vesatra hoentin'izy ireo. Dia ao anatin'io fikambanana io misy an'izay hoe fifampianoana, misy an'izay hoe écoute zay, misy tena hoe fifampizarana mihitsy zany. Tsy fifampizarana olana ihany fa fifampizarana vahaolana, fitondrana zay mavesatra. Ity misy ohatra iray nivoaka tao anaty tambazotra tserasera mikasika ny fandaniana tsy maintsy atao raha mamelona zanaka roa ny reny manano tena ho fatrano raha hetsy ariary isam-bolana, rononon-jaza 2,5 ariary isaky ny herinandro, koso iray pake isaky herinandro 7,1 ariary, raha misy mpanampy raha hetsy ariary isam-bolana, sakafo 3 ariary isam-bolana raha toka 1 ariary isanandro, ary mety hihoatra lavitra izany amin'izao fiainana mihasarotra izao. Izany hoe tafiakatra hatrany amin'ny 7 ariary isam-bolana. Ankoatra ny fandaniana tsy maintsy atao, vidin-drano, jiro, saran-dalana na lasantsy raha manana fiara na moto, fanafody raha misy tsy fahasalamana, crédit, fitafy sy ny maro hafa tsy azo ialana amin'ny mahavehivavy. Amin'ny mère célibataire dia amin'izay hoe adidy sy andraikitra be dia be ansoroan'izay dia lasa tsy mahay amina activité anankiray na efa miasa ary ianao dia ohatrany hoe lasa le ianao le manana tanjon'izay zany dia manosika anao activité be dia be, manosika lasa manana hery hafa mihitsy ianao hoe anao an'ity activité iray ity anao an'izao satria manana le objectif angeza be ianao ary le hoe afahako matafita ny zanako, afahako miaina vie stable mba tsy afahako metehitra an'izan'izay ihany koa. Mitanjaka sy ny hery ao anatin'izay dia eo aloha ny vavaka. Dia eo ihany koa hoe izay zavatra rehetrarehetra misopasy amin'ny fiainanao dia tsy raisinao négative mihitsy fa tena hoe raisina point positive ao anao foana, surtout ny critique sy ny fankalan'ny olona. Iny ny ahafahanao tena hoe mihoatra amin'ny situation anao mihitsy ny mantsy. Fa raha vao ohatra ianao ka hoe tenen'olona ianao ohatran dia lasa mipetraka amin'iny dia lasa tsy afaka mivoatra ianao. Eo ihany koa ny tahotra dia tena mila esorina mihitsy satria manakana zavatra be dia be eo amin'ny fiainana. Rehefa miala ny tahotra afaka mifanerasera amin'olona rehetrarehetra ianao mazava ho azy, fa rehefa mivelatra ianao dia mahita opportunité foana. Mivondrona anatin'ny communauté des femmes d'affaires de Madagascar ny GMC na ny groupe des mères célibataires, manohana sy manampy ireo mères célibataires ireo ny CFAM. Ny fifanohanana sy fifampizarana dia misy foana, misy ny échange sy ny partage, misy ny fijoroana vavolombelona izay ataon'ny mère célibataire anankiray ao anivon'ny vondrona, dia izy ireny no mizara ny expérience-ny isan-karazany. Ankoatran'izay ihany koa nefany dia misy ny fifanampiana isan-karazany, ohatra ny hoe ato anivon'ny CFAM misy asa naproche anankiray dia zaraina amin'ny GMC le izy, ka raha ohatra ny GMC ka misy manana compétence ao anatin'ny le izy dia zareo no proposena le izy. Zany efa manana groupe de discussion moa zany ny GMC dia ao foana no mifampizara an'izay mahasoa. Misy foana koa nefa ny fionana indraindray, misy ny formation dia misy ihany koa nefany ny fionana isan-karazany, fiarahana, fahazahoana cohésion, fifampaherezana maro samihafa mba ahazahoana an'ilay hoe vehivavy célibataire dia mendrika vajaina eo anivon'ny fiarahamonina satria tsy mora ny zavatra ianjadiana izy izay satria sady lahy izy no vavy kanefany mavita izy matoa mavita mahalehibe zanaka anankiray. Maro ny renim-pianakaviana mizaka ny mafy na eo amin'ny fiainatokantrano na eo amin'ny fitaizana sy famelomana ny zanany. Maro ny fitarainana voaray mikasika izany. Ho an'ireny fitoerana mandray ny tanana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ireny, misy dingana tsy maintsy arahana ahafahana manampy azy ireo. Voalohany, miaino ny fitarainana. Faharoa, mampafantatra ny zo tokony hositrahany amin'ny alalan'ny fampahafantarana ireo lalàna manan-kery eto amintsika. Aorian'izay vao miroso amin'ny fandraisana ny tanana
ahafahana misitraka ny zony. Manana safidy ilay vehivavy aorian'izay na ampianto ilay lehilahy hiaraka aminy amelona ilay zaza na tsy anto ilay lehilahy fa izy no itaizerery ilay zaza. Zava-dehibe io fampafantarana ny lalàna io mialohan'ny herisona amin'ny zavatra rehetra ary azo isoroana olana maro eny anivon'ny fiarahamonina. Tokony ampafantarina tsirairay aby ny lalàna mifehan'ny fanambadiana mba ahafahana misoroka izay zavatra izay sy mba ahafahana manaja le lalàna sy ahoana moa nanantsana le lalàna rehefa tsy fantatra le lalàna. Izay aloha zany voalohany indrindra tokony manao sensibilisation zany mahakasika an'izay ny fanjakana aloha zany. Faharoa manarakaraka an'izay ho an'ny tokantrano maso manokana mba iarovana ny tsirairay indrindra fa le vehivavy dia tokony miroso amin'ny ara-dalàna zany. Satria raha miroso amin'ny ara-dalàna ny vehivavy anankiray, ny vehivavy ahako dia voaro izy amin'ny lafiny maro. Isan'ny fototra mahana ny olana ihany koa ny fanatsarana ny fanabeazana na any an-tsekoly na ao an-tokantrano na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka na eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Na izany aza manana ny safidiny ny tsirairay ka izay safidy izay no mahasamihafa ireo vehivavy manano tena sy ireo vehivavy mizaka tena. Maro ny reny amin'izao hoe ny lozam-bady dia hoe atsipy ary amin'ny rafozana ny zanaka na atsipy any amin'ny lehilahy ny zanaka tsy vahaolana izay fa ny afatra zany hoe misy kina dia mekina fo amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mamery sy tanjaka hamelomanao sy karakaranao an'ireo zaza ireo na firy apetrany eo dia izy no manampy anao satria misy ten'Andriamanitra manao hoe ilaozy ny kamboty afa izao ny ay azy. Manampy ny manano ten'Andriamanitra, manampy ny kamboty Andriamanitra na dia hoe kamboty velondray ary ireo zaza ireo na hoe kamboty velondreny dia Andriamanitra zany miahandreo. Tsy voatery hoe fahafatesana foana vao kamboty ny zaza fa na izy mbola velona raha ilozany ray na ilozany reny dia efa sokajiana amin'ny kamboty izy. Dia izay zany niafatra amin'ny tanora hoe ho an'ny tanora izay mbola tsy ao anatin'ny tokantrano dia manaja tena ajao ny vatany. Ho an'ny efa tafiditra anatin'ny tokantrano ka ny lozam-bady izy kino ny zaza fa izay heterana izay lehilahy tena tengo zany hoe tsy mety hetra lehilahy. Raha mana manokana aloha zany dia hoe ny zavatra miainana sy ny zavatra nolalovana sy ny sedraina tena hoe betsaka ary misy tena mafy fa reny nefa nafahako nakatraikefa nafahako lasa hoe lasa méfiant ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety isy eo. Reny ihany koa nefany tena hoe natao reny olona mpanan-kihana anao reny, natao ny mpanenjika, natao reny olona rehetrarehetra mankahala anao reny mba ahafahanao mihoatra, mba ahafahanao mametraka hoe aika izaho mbola tsy tokony mijanetso, mbola tokony hiakatra ambonimbony kokoa. Ny tena zava-dehibe ilaina ny vehivavy manao asa mahavelona, tsy miankina amin'ny fanampian'ny olona, manana fahaleovantena ara-bola ary afaka manana andraikitra sy mamorona tetikasa ho an'ny tenany sy ho an'ny hafa. Mila ezaka goavana zany satria raha ny fanadihadiana natao asa madinika izay ahazoana sakafo hohanina an'io ihany no iandraiketany ny ankamaroan'ireo vehivavy manano tena eto amintsika. Ilaina ny fampiroboroboana ny fidirana amin'ny asa sy ny fandraharahana madinika ahazoan'izy ireo vola sy fahaleovantena. Ngatana ihany koa ny fanavaozana ny lalàna momba ny zo sy ny andraikitra misy amin'ny vehivavy indrindra ireo manano tena. Amin'ny ankapobeny tokony isy hatrany ny fanampiana sy ny fanohanana azy ireny amin'ny sehatra maro. Hitantsika araka izany fa dia misedra ny mafy sy ny mangidy ireo vehivavy manano tena na maty vady io na ny sarabady ireo vehivavy mizaka tena ihany koa izay safidy manokana n'izany izaka tena izany ka hiantsoroka irery ny zanany nafiry eo ampelantanany. Mizaka ny mafy izy ireo ary mizaka ny mangidy mila n'izany ataontsika hoe fanohanana izany, mila n'izany ataontsika hoe tohana izany ary tsy voatery hoe ara-bola ihany zany fa fanohanana amin'ny lafiny rehetra. Natao ity fandarana ity ahafahantsika misaintsaina sy mijery ary mandinika ihany koa hoe inona ny tokony atao ahafahana mijery azy ireny, tsy hoe mifampisotrahana ny zony ihany, tsy hoe amin'ny fampananana asa ihany fa tokony hojerena ihany koa ny fahafahany miatrika ny fiainana noho izay mahasarobidy ny andraikitra mahareny izay. Tapitra ny fandarana azonao atao ny mijery ny fandarana lalino ao amin'ny tv.kolo.mg na ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny page Facebook ny Kolo. Lohevitra hafa indray ary no hoentina aminao amin'ny manaraka mametraka ny veloma mandrapitafa
ho amin'ny manaraka indray film to